tsy réal politika, tsy velta politika no tokony atao fa malagasy politika ampiarahana amin'ny fahefana soft power. Izany tolotra politika vaovao izany dia mifototra amin'ny fahatokisana an'Andriamanitra sy ny fahendrena malagasy manao tery omby ririnina, tsy mamono ny vahiny kanefa tsy mambotry ny malagasy. Izany no refondation tokony atao alohan'ny fifidianana ho fototry ny lalam-panorenana vaovao. Raha izany no ifanarahan'ny malagasy samy malagasy, izany politika izany no tokony ampiarina ireo mpitondra ifandimby eto Madagasikara ka tsy omena sehatra intsony mandrakizay doria ny mpitondra vendrana mampiatra fotsiny ny baiko omeny frantsay. Ary tokony omena fiofanana mifanaraka amin'izany tolotra politika vaovao izany ny mpiasam-panjakana ambony rehetra na sivily na miaramila fa tsy avela anao toy ny kanakana misasa aloha izy ireo samy manao ny saim-pantany. Mikasika ny redirediny blokom-bazaha voalazako teo, aza dininao mpiaino mihitsy ireto zavatra efatra manaraka ireto. Voalohany, vola ampindramin'ny fianakaviam-beraisam-pirenena ny firenena malagasy ireny famatsiam-bola ireny fa tsy vola ho zarazaraina isan-tokantrano. Faharoa, entana no tonga ty Madagasikara satria lasa ny vahiny ny vola nindramin'ny firenena malagasy. Raha mindram-bola 100 amin'ny banky tsotra ianao, omeny banky ianao indray mandeha izany vola 100 izany. Tsy toy izany tompoko ny vola ampindramin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tsy ataony indray mandoa ny vola fa atolony tsikelikely ny tsipotipotiky. Raha 100 ny vola ampindraminy ny firenena malagasy, ny 80 amin'izany dia mijanona any ivelany ividianana entana amin'ny mpivarotra naman'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, ividianana fiara 4x4, ividianana solosaina, ividianana boky sy ny sisa. Andohavana koa ny karaman'ny orinasa naman'ny mpamatsy vola ampiofana ny malagasy bado, anamboatra ny lalany eto Madagasikara, anao expertise sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ekeny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny orinasa malagasy anao ny asa satria karama varimasaka fotsiny no everiny ho anjara sahaza ny vahoaka malagasy. Zany tompoko no atao hoe IMO, haute intensité de main d'œuvre karama varimasaka. Fahatelo, amin'ny ampaham-bola kely tonga ty Madagasikara, misy ampahany ifampizarany ao amin'ny FMI, ny Banque mondiale sy ny mpitondra. Izany no nahatonga ny mpiasa deflaté tamin'ny BNI, tamin'ny BFV, tamin'ny BTM, tamin'ny RNCFM, tamin'ny Telma, sahirana de sahirana tamin'ireny fisintahana no tereny Banque mondiale natao teto Madagasikara ireny. Faefatra, 30 taona mahery no nifandray tamin'ireo mpamatsy vola mahazatra i Madagasikara kanefa mampahosa ny rafi-piariana eto Madagasikara ny fanitsiana ara-drafitra na programme d'ajustement structurel nasainy natao. Raha tia fantapantatra ny antsipriany izany, enao mpiaino, za eto dia mbola mampirisika anao any amaky ny boky ny trosa manandevo ao amin'ny pejy 220 fa ao manazava ny amin'ny tsipriany izany fanitsiana ara-drafitra izany ka famintinana na omeko. Raha ataony fanitsiana ara-drafitra ary fa natao teto zany, eo amin'ny lafiny sosialy, aena, raha azo atao ara-foanana ny ara-tsosialy rehetra, ny fahasalamam-bahoaka, ny fanabeazana satria mandany vola ireny hoy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tsy azo ampiakarina ny karaman'ny mpiasam-panjakana ary tokony aena mihitsy aza ny isan'ny mpiasam-panjakana satria maro loatra ka mandany volam-panjakana. Eo amin'izany lafiny sosialy izany ihany fady ny miresaka fisondrotan-karama any amin'ny orinasa tsy miakina. Amin'izany fanitsiana ara-drafitra izany ihany, tsy maintsy miala amin'ny sehatra mamokatra ny État malagasy satria tsy natao amokatra izy ka amidy amin'ny tsy miankina ny orinasa mpanjakana rehetra. Izany no atao hoe privatisation.
tsy famoronana asa ho an'ny tanora no maiky amin'izany fanitsina ara-drafitra izany fa fitazonana ny vidin-javatra tsy hiakatra dia omena andraikitra natontosan'izany ny banky foibe dia tokony haleo tena izany banky foibe zany tsy mandray baiko intsony amin'ny fitondram-panjakana. Eo amin'ny toe-karena ny lalàn'ny tolotra sy ny tenady ihany no tokony baiko ny vidin'entana ka tsy mahazo manao subvention ny fitondrana amin'ny zavatra ilain'ny mponina andavanandro dia izao ny voaka ny tompoko. Iarahantsika ny aina teto zany fa tsy za mamoroporona eto. Miakatra tsy voafehy intsony ny vidin'ny menaka, ny vidin'ny mofo, ny vidin'ny vary, ny vidin'ny solika raha miakatra ny vidin'ny solitany any amin'ny tsena iraisam-pirenena na raha misy mpampongady manafina entana. Amin'izany fanitsina ara-drafitra izany ihany tokony avela hiditra malalaka eto hono ny entana avy any ivelany ka foanana daholo ny etra amin'ny ladoany ary ny vokany miarahantsika ny aina teto dia potika ny indostria malagasy satria mitobaka eto ny entana rehetra avy any ivelany na ny tsara na ny efa lany daty dia lasa lafo ny vidin'ny entana vokarina eto Madagasikara raha oharina amin'ny entana afarany. Farany amin'ity resaka fanitsihana ara-drafitra ity avela malalaka ny fidirana sy ny fivoahany vola eo amin'ny tsenam-bola dia izao ny vokany. Raha misy rahona kely mandalo amin'ny toe-karena ny vola mankany ivelany no betsaka noho ny vola miditra dia mitotongana ny sandan'ny vola malagasy. Ary tsy maintsy mandoa vola ny marary rehetra miditra amin'ny hopitalim-panjakana. Izany no antsoin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena hoe recouvrement des coûts. Dia maro ny malagasy marary tsy manam-bola mivoaka ny hopitaly antsokosoko dia maty irery any an-tranony any sy ny sisa sy ny sisa. Dia izao ny fanontaniana apetrako aminao mpiaino. Izany ve no tianao iverina ho anao sy ny taranako? Raha mahare mpanao politika ianao mpiaino milaza fa tsy afa-miala amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isika ka tsy maintsy atao miaraka amin'ny fifidianana, izao no ataovy an-tsaina. Ireny no mpamita bahoaka, izy no mahazo tombotsoa sy vola amin'ny vazaha fa izao no ataony tohatra fiakarana. Ny olona miasa ihany tompoko no omena kama, ny havana akaiky no omena vola. Dia apetrako aminao indray ity fanontaniana ity. Inona no asa nataonao mpiaino antezam-pisidisy no omeny karama ianao? Ianao ve zanakanadany Fatomasamora no omeny vola boriny? Matoa mamatsy vola ny Madagasikara ny fianakaviam-be raisam-pirenena, ny tanjona kendreny dia anjanaka any Madagasikara. Tsy vola omem-potsiny ireny famatsiam-bola omeny ireny, fa trosa manandevo mba ho voafatotra aminy mandrakizay doria i Madagasikara bokany trosa. Misy dingana telo amin'izany tetika maloto izany fa afenina aminao mpiaino. Dingana voalohany HIPC, dingana faharoa HIBC, dingana fahatelo HIFS. Efa tanteraka tamin'ny andron'ny filoratsiraka ny dingana voalohany HIPC, Heavily Indebted Poor Country, amin'ny teny frantsay PPTE, pays pauvre très endetté, firenena sady mantra no bokany trosa. Tanteraka amin'izao tetezamita izao ny dingana faharoa HIBC, Heavily Indebted Brittle Country, pays fragile très endetté, firenena sady mora vaky no bokany trosa. Raha tsy mino zany teniko izany ianao, tsarovy ny teny ampiasain'ny ramatoa Alebridi, solotenan'ny Banque mondiale tamin'ny 5 jolay lasa teo, sy ny teny ataony masoivo français François Goldblatt tamin'ny fankalazana ny 14 jolay dia ny teny hoe Madagasikara, pays fragile. Milaza izy ireo fa mahantra ny 2.9 isanjaton'ny malagasy izao satria mandray vola latsaky ny $2 isan'olona isan'andro. Very ho izy ireo ny fisondro ny arikarena 20 isanjatona ny tenaina ary raha ny fivoarana maha olona no dinina ho izy ireo
pays fragile Madagasikara satria eo amin'ny laharana fa 570 amin'ny firenena 580 mbola any aoriany ny Haïti. Raha mbola eo ihany ireo mpitondra sy mpanao politika blokom-bazaha miankin-doha ireo, raha mbola ireo ihany no hitantana ny Madagasikara, tsy ho ela dia ho tonga amin'ny tanjona kendreny farany ny fianakaviam-berasam-pirenena dia i Madagasikara tafiditra ao amin'ny vondrony HIFS, Heavily Indebted Failed States, état ravagé, très endetté, firenena sady tsy misy fanjakana intsony no bokan-trosona.